Novavozona kosa tamin'ny alalan'ny fifanaovatsiny ny fifanaraha-piaramiasa ny eo amin'ny banky BFSG sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nandritra ny fifanaovatsiny izay indrindra dia samy nampiseho ny fahavononan'ny ara-iasany rototo jerentsika ny sary. Novavozona tamin'ny alalan'ny fifanaovatsiny ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny banky BFE Société Générale sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nampiseho ny fahavononany andray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara tokoa ity banky ity amin'ny mahabanky mandray andraikitra azy. Araka ny fanazavan'Andriamatoa Bruno Massé, PDG-ny BFSG, dia tanjona ny anentanareo mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hiditra amin'ireo maso ivomiisa 7 BFSG. Mizara roa mazava kosa ity fiaraha-miasa amin'ny BFE ity, hoy Andriamatoa Rabaripol, ministra ny fanabeazam-pirenena. Ny fanarana natao androany dia fahitany ireo banky zany anisan'izany BFSG fa tsaratsara ny mpiasam-panjakana raha miditra ao anatin'ny olona izay mpanjifa ny banky ny antony maro samihafa. Voalohany indrindra rehefa amin'izao fotoana izao mantsy mampiasa an'ireny banc de caisse ireny zany dia araina ilay vola any amin'ny trésor dia matetika eny an-dalana eny misy ny fanendahana indraindray tsy tonga any amin'ny faritra maro samihafa ilay vola na ihany koa indraindray sahirana ilay olona miaraka amin'ilay taratasy banc de caisse iny dia lenany orana ilay izy dia simba ilay izy. Dia mampiresaka tamin'ny BFSG sy ny banky hafa moa zany fa ny androany BFSG hoe tsara raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ireo mpanjifa ny banky mpiasa ministera fa indrindra ireo mpampianatra izay vao avy recrutena teo zany sy izay ho recrutena koa amin'ny taona rehetra manaraka. Dia izay fifanarana voalohany. Fifanarana faharoa dia nangataka ministera fa raha ohatra ka mitondra ireo client potentiel ny ministera dia mangataka kosa ministera mba hiasa eo anivon'ny sekoly ny banky. Dia intsika teo zany fa anatsara hitondra réhabilitation na sekoly 3 na 4 eto amin'ny Antananarivo sy ny faritra hafa amin'izay tratran'ny cyclone sy tratran'ireny toratrandro iny zany ny banky BFSG. Mahatratra 5:03 nisan'ireo mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary mbola iampy ray alina izany. Nanamafy ny BFSG fa amin'ny ankapobeny hidekendrena ny anolorana ny mpiasan'ny ministera ireo PAC ahafahany miditra amin'ireo akora sy tolotra maro samihafa anihy BFE ary amorana avokoa ny fomba ahazony izany.